Father, mirava mascareta, mas hoje eu estou resolvido, mas já está meio possível. Era assim, mas era
famantarana ny zavatra manodidina satria amin'izay zavatra manodidina izay no isiany ateny amin'ny alalany reto fiadiana zay nomen'Andriamanitra. Sainy tsy ireo ihany zavatra araka ny lofo zany zavatra araka izao fiainana izao zavatra araka ny fiarahamonina sy ireo ihany no ateny fa rehefa mamaky koa isika ny 112 amin'ity toko fahenina ity dia misy zavatra zay tsy nofo aman-drà fa fanapahana sy fanjakana zay sy hita ka azo mentarina sy lanjaina sy toloina toerana tahaka izay nofo aman-drà fa fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ary ireo indrindra aza no tena isiany ady lehibe satria sady manatrika ny ara-panahy moentin'ireo fanahy eny amin'ny rivotra no manatrika koa ny ara-tena zay be zay olona toy zavatra ampiasainy reto fanahy eny amin'ny rivotra reto sy mesatrehinao amin'ilay ady. Ity moa zany raha ny karazany ady dia oharina amin'ny adiny maizina sy mazava na koa amin'ny adiny fiainana sy ny fahafatesana ka hamantarana mazava tsara ny fahavalo zany na amin'ny lafiny manahoana no nazavana azy na amin'ny lafiny manahoana ka sy ahadiso ady anao raha devoly no iadiana dia hahay manavaka tsara ianao an'le olona dia moniaka zany an'le olona sy ny devoly zay monina aminy ka eo no isiany fahasarotany ady. Raha milaza io amin'ny endrika zay amin'isika fifohazana zany dia raisina eo amin'ny toko fahadimy zay resika ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka amin'ny lafiny mahafiainana sy fahafatesana dia lafiny oharina moa zany amin'ny torimaso sy ny fifohazana ka hoy ny hoe mifohaza ianao zay matory ary misangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy. Ny zavatra zay atrehina zany dia ity ady zay idirasika ity dia ady amin'ny fanahy sy fanapahana eny amin'ny rivotra izay manohitra ny Jesosy Kristy moa ary ady ny fahafatesana amin'ny fiainana ary sika miaramila ny fiainana fa tsy any fahafatesana ka dia fantarina daholo ny fiadiana ampiasainy devoly zany ary fantarina daholo ny fiadiana ampiasainy fahafatesana fa izany no ilana azy reto. Voatanisa ampahany zany amin'ny teny izay ananasika eto amin'ny Efesiana moa tahaka izay ipetrahany eto amin'ity hitasika no toko fahadimy fahenina eto ity fa le manakaiky eto zany jerena fa hampivoirintsika indrindra zany dia ny adiny finoana zay no anamariana adiny finoana fa sy ho ady sahala amin'izay everiny sasany hampiasana basy anatafongo fa hampiasana indrindra ny tenin'Andriamanitra lazaina mazava. Dia midresika zany araisika sirairay ny andininy folo na raika ambin'ny folo zay voavaky teo manomboka ny andiny fahafolo zany ka hatramin'ny faharoapolo hoentina mamisavisa milamina zay zavatra voarazasika rehetra zany amin'ny fanatrehana ny ady. Dia hoy ny andininy fahafolo fara mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany io dia mazava tsara mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany ny azo ampitahisika amin'ity zany dia azo zeresika sy tanisaina ireo soratra masina milaza toe-javatra tahak'izay koa dia igny zany no hoentsika manazava sady mitadidy ny fanazavana dia soratra masina hafa. Efesiana 1:10 zany dia zeresika ny Korintiana voalohany
tena voalohany enina ambin'ny folo dia andiny fahatelo ambin'ny folo. Hoy ny tenin'ny Korintiana ao. Miambeny ianareo tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-dahy maherezy. Ny adiny finoana izany, ary koa mbola soratry Paoly moa ary amin'ny famaraparagana ny soratry ny ihany eo koa raha jeresika izany. Ny adiny finoana izany dia miorina indrindra amin'ny fitomoerana tsara. Raha lazaina ny any Korintiana voalohany zay voakisiketo dia ny fitomoerana tsara amin'ny tompo zany dia fitomoerana tsara amin'ny finoana. Dia io ngahy mialohan'ny an'izisika fahazavana amban'izay dia tohizana amin'ny alalany famakisika ny Timoty faharoa ny toko faharoa ny andininy voalohany. Timoty faharoa ny toko faharoa ny andininy voalohany. Hoy ny fivaky teny ao isika amin'ny anarany Jesosy. Koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia misy izay lafiny roa voalaza izay mandrakarina, ny fitomoerana ary ny faherezana. Ka raha voalaza amin'ny finoana amin'ny Korintiana voalohany dia voalaza amin'ny fahasoavana ny eto amin'ny Timoty faharoa dia mazava hatrany izay faherezana izay voalaza eto amin'ny Efesiana 4:10 zay hitasika sy azavaisika amin'izao. Fa ny anoloana ny finoana amin'ny Efesiana amin'ny Korintiana izany, ny anoloana ny finoana dia ny hanambarana indrindra hoe aiza seza no herin'ny faherezana zay amintsika. Fa ny finoana irery zany no isian'ny fandresena raha ny ady amin'izao tontolo zao. Finoana no entsika mandresy. Io moa raha fa mamaky an'izao nasika dia hitasika mazava tsara koa zay amin'ny epistily soratany Jaona izany. Ny herin'ny faherezan'Andriamanitsika zay ao amin'ny Kristy zany dia raisina amin'ny finoana. Dia faherezana gazany famakisika toko fahenina ambin'ny fahafolo amin'ny herin'ny faherezany tokoza. Aiza soa aiza izany faherezany zany dia mahazo mamaky ilay mandesika zany ny ary amin'ny testamenta vaovao manomboka amin'ny filazantsara efatra. Fa ny herin'ny faherezany hatranatrany dia voatanisa sy lavitra fa manaraka ato ihany amin'ity teny ity zay mbola izay resika tsara. Dia voalaza ao raha vakisika ny andininy fa 4:10 ny fahamarina. Voalaza ao raha mbola tohizasika zany andininy fa 5:10 dia ny filazantsarany fihavana dia azo tanisaina misesy arak'izay mbola izay resika sy andalovasika moa zany amin'izao fotoana zany. Ny zavatra zay fototra ambara eto izany dia sotra izay mampahery asika ankehitriny dia tsy hafa fa izay nampahery koa an'i Jesosy fa izay. Io zany io zavatra zay ambara mahisy mazava eto amin'ny andininy fahafolo. Zay herin'ny fampaherezana ny Tompo Jesosy no herin'ny faherezana mampahery asika koa amin'izay. Ao amin'izany herin'ny fampaherezana izany ny voalaza eto hoe isika zany ny hahery ao amin'ny Tompo. Ty moa dia ny ao amin'ny Tompo zany dia lazana amin'ny fahafenoany zay apetraka sy rakelina avy amin'ny Tompo ao amin'ny fiangonana avokoa. Dia zay ka zany ameresika aloha ty andininy fahafolo. Dia midisika amin'ny andininy faha-1:10. Ny andininy faha-1:10 manao hoe tafio koa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo fatra
amin'ny fanamboleny devoly. Dia ny fanazavana ity dia ohariny koa misy mpanao heviteny zany manohatra azy amin'ny fandehanana taxi-brosy angazy zany. Ka ao taxi-brosy dia misy fitoerana sara sy misy ipetrahanao, ary koa misy famaharana zay sy misy amaharanao. Satria aty moangamba mety conseil mahafinaritra fa raha Madagasikara zany taxi-brosy zany dia misy sekosi maro samihafa anio. Dia mila mamahatra anao fa raha zay mitotototona matetika loatra dia manjary marary. Dia mila famaharana mba hazahoanao hery mba hatovizana ny dia, mba hatody ny dia fa sy mivosotra anao safotra andala. Ka ny zany fanoharana zany moa zany dia amin'ny alalan'ny fampiasana ny teny ato no ilazana azy, mitoera, mahara, mifahara, ohatra zay atao azy. Fa ovakisika ny tesolomiana voalohany. Ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity zany dia mamaky sika mampitaha zay milaza ato amin'ny soratra masina ihany. Tesaloniana zany voalohany ny toko 5 ary ny andininy 9. Tesaloniana voalohany toko 5 ny andininy 9. Koa izy io fa satria aniamo isika dia aoka ao ny tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovatratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Ny famaharana amin'ny zany ady zany dia mazava tsara ny fitanisana ireo zay zavatra telo lehibe zay lazany Korintiana voalohany toko 7 ho ny toetra. Dia ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Ireo dia isan'ny fiadiana lehibe zany amin'izao dia ataosika izao. Dia amin'ny finoana zany fa makivakiana ny fiainana amin'izao fiainana izao amin'ny finoana, fitiavana, fanantenana. Ka entiky ny fitafiana no ilazana azy eto hoe tafio. Hoe mpiady zany mana ny fiarovan-tena rehetrarehetra ny sary zay atao ato. Fa amin'ny dia zay aleha dia kiraro moa no ampiasana, tena no ampiasana, ka isan-karazany ny sary. Fa ny foto-kevitra zay entina ampitaina amin'ny alalan'ireo sary ireo dia ny fitiavana zany, ny finoana zany, ny fanantenana. Ka hamahatra amin'ireo sika na dia tsy misy zay azo anantenana zany dia mbola hanantena ihany, ary na dia tsy misy zay tokony antony itiavana mbola ho tia ihany, ary na misy zay fahitana sy zavatra miseno to manohitra ny finoana dia mbola ino ihany. Ka handeha amin'ny finoana, handeha amin'ny fitiavana ary handeha amin'ny fanantenana na hamahatra koa raha izay no entiky ny asa zay lazana azy. Ireo zavatra telo ireo no nampahery sy nitondra an' Jesosy koa rehefa mamakisika ny filazantsara amin'ny tantarany fiainana. Dia izay koa no amahara sika. Nanana ady izy mafy dia mafy tao Getsemane rehefa tena hiditra amin'ny fahatanterahany fiaretany dia ireo telo ireo ihany no namahara. Dia ao koa mo fiainam-bavaka izay mbola hitasika manaraka io dia hamahatra tahaka izany koa sika, mianatra amin'ny Jesosy Kristy izany isika rehetra. Dia zay resaka moa romana ny 9:2. Ato koa milaza zany tokosaran'ireo hoe romana 9:2 ka milaza hoe aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro fa tsy amin'ny filalavan-dratsy na amin'ny fahamamoana, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejojoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana. Fa toy zany tafio Jesosy Kristy tompo dia aza miahy ny amin'ny nofo atanteraka ny filany. Mazava izay hamaharana, ka i zavatra maharana io zany sy ankinina amin'izay mifanohitra aminy. Hoe hamahatra amin'ny finoana aho kanefa handeha amin'ny fahitana. Ny finoana dia sy mandeha amin'ny fahitana. Dia
manjary mifanohitra izy koa. Dia tahak'izay ihany koa hamahatra mifanantenana isika, mifanantenana dia mifanohitra amin'ny zavatra izay hitanao sy fa sapainao tany satria ny antenainao dia mbola amin'izay sy hita, ny antenainao dia mbola izay hoavy ka misy fahaizana manavaka azy ireo na dia misy tena fifanohizana izy ireo. Ary izay rehetrarehetra izay dia ao amin'ny tompoko iny ambin'ny fahafolo ka andehanasika tsy amin'ny fahitana fa amin'ny finoana amin'ny famakivakiana izao fiainana izao. Dia maro moa zany nazo bebena amin'izany fahitana izany toy ny amaharana amin'ny fahagagana fahitana zany, toy ny amaharana koa amin'ny hoe fahombiazana mandrakariva amin'izao fiainana izao. Kanefa ny fandehanana ny finoana dia manaiko ny fahombiazana, kanefa manaiko koa ny tsy fahombiazana. Fa na ny fahombiazana na ny tsy fahombiazana sy mahasakana izay antenaina sy izay inoana fa hoavy sy tanteraka. Dia zay resaka indray ny andiny faharoa ambin'ny folo. Andiny faharoa ambin'ny folo eto amin'ity teny ity ihany fiasanako fahenina izany. Dia andiny faharoa ambin'ny folo mivaky hoe fa isika sy mitolona amin'ny famandra fa mifanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ity moa zany dia zavatra mazana sy noany mandroso, zany hoe misy fanahy ratsy eny amin'ny rivotra zany. Fa raha mino izy dia heveriny fa hoe sahara daholo ny fanahy rehetra dia tsy mba mizaha toetra ny fanahy zany izy. Ka dia manjary sy manana aty dia dikan'izany sy mila hitafy avokoa ny fiadiana rehetra dia malalaka izay hamelezan'ilay fanahy ratsy azy any amin'ny rivotra ka hotariny amin'ny sainy amin'izay zavatra manohitra an'Andriamanitra, hotariny amin'ny tenany, hotariny amin'ny fanahiny satria sy miomana amin'izany fitaovana samihafa hitafiana anoherana ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra zany satria sy mino izany izy ka dia mitombo amin'ny fahalakoana. Fa tena miady amin'ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra isika tahaka miadesika koa amin'ny fahafatesana amin'ny endriny maro rehetra. Dia ny andiny faharoa ambin'ny folo zany ity zay resika ny Korintiana voalohany ny toko fahadimy ambin'ny folo ary ny andininy fahadimampolo. Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahadimampolo. Zao vaky ny teny eo anaran'i Jesosy. Fa izao no lazaiko rahalahy, ny nofo aman-draha tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana sy mandova ny tsy fahalovana. Amen. Io zany dia raisin'olo zay sy mino ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra ka mampifangaro zay mahay mandova mandrakizay sy ny sy mandova mandrakizay ka ferany amin'izay azony sainy na ho azony siansy azavaina ny finoana ka dia mifarana eo amin'ny fahafatesana eo amin'ny fahalovana ny fanantenana. Fa mazava tsara ny voalaza zany na amin'ity Efesiana ity na amin'ny Korintiana voalohany io fa tena isika izao mizotra ho amin'ny mandrakizay ka ny fizorana ho mandrakizay mandalo ireo ady maro samihafa reo ary isany andalovana ny fahalovana. Dia io ny fotorana mandrakariva hoe ao amin'i Kristy. Ina ny herin'ny faherezan'i Kristy rehefa mamaksika ny filazantsara dia hoy izy eo am-pelantananao natolotra fanahaka io tenin'i Jesosy zavatra voninkazo zelena zay niaretina ka magnambara mazava tsara amin'izany fa na dia ho faty aza izy dia misy zay manohy atahaka zay koa sy na olombelona rehetra ka izay anohizana io dia izay ray leny na olonay mandrakizay zay misy fahasambara na
le andro mandrakizay zay misy mampahoero dia ady ety an-tany io zavatra io tahaka ny ady ady eo amin'ny maizina sy amin'ny mazava eo amin'ny fiainana sy amin'ny fahafatesana dia mizotra tahak'izay hatrany ary ady mizora ka ny fanesena amin'izany ady zany dia ny fitafiana ny fiadiana zay avy amin'Andriamanitra dia miverina hatrany amin'efa voalaza teo aloha eo hoe finoana fanantenana fitiavana dia miverina koa amin'izay voalaza koa talohan'izay dia hoe ao amin'ny tompo Jesosy zany sy ny herin'ny faharesana dia mizotra amin'izay ka ny fanesena ny fahalovana amin'izay dia ny fandresena ny fahalovana amin'izay dia hoe Kristy Jesosy nisangana tamin'aty io no manazava mazava tsara ny fiorenany finoana ny fiorenany fanantenana ka na dia mizotra amin'ny ady ny fanazy asika ety dia mazava fa nandresy Kristy dia izay koa no fandresensika ao aminy dia hoe ao aminy tena sy azo ialana ho an'ny fiangonana manontolo ary ho antsika zay mbola manana ady io le hoe sy miankina amin'ny fahombiazana sy fahombiazana na fandresena sy fandresena zay mifofetra nofo fa mifototra indrindra amin'ity fandreseny Jesosy Kristy ity no fandresensika rehetra dia Romana fahavalo ny andiny fahavalo amin'ny telopolo no vakisika Romana fahavalo ny andiny fahavalo amin'ny telopolo no vakisika hoy ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy fa matoky aho mbola Paoly ihany zany miresaka fa matoky aho Paoly zany fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra kehitriny na zavatra hoavy na hery toy izay zany na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy ahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay toy izay sika ao amin'ny Kristy Jesosy dia ao amin'ny Jesosy manambara ny fahafenoany ny fandresena amin'ny ady zay atesika amin'izao manambara ny fahafenoany fandresena amin'ny ady zay atesika amin'izao ka na ho ady araky ny nofo na ho ady araky ny fanahy dia ny ao amin'ny Jesosy mandrakariva no hanovozasika ny fandresena ka ny fandreseny Jesosy matetika izy io dia ny fandeferana ny fandresena na ho ady araky ny nofo zay na ho ady araky ny fanahy fa eo amin'ny fahafatesana aza dia mbola nandefitra izy nandefitra satria nanaiko ny faty sainy ny fahafatesana zay nekeny hitondra azy sy nahalevona azy dia zay gn'ampisomandiana mazava tsara hoe amin'isika zay miady zao ankehitriny hanovo ny fiadian'i Jesosy Kristy rehetra rehetra isika ary ao anatin'izany amofina ao anatin'izany dia teny fitiavana finoana fanantenana zay fa voalaza isika teo haoaharina mandrakariva finoana any Jesosy fitiavana any Jesosy fanantenana any Jesosy io ny fanorena dia miaina teo daholo izy rehetra rehetra raha sy fitiavana mifotra amin'ny any Jesosy sy izy zay dia io zany no hitasika amin'izao dia azo vakinaina koa ny Hebreo toko faharoa andininy fahaefatra fa izay sika ny andiny fahatelo amby folo amin'ny Efesiana toko fahaefatra ny telo amby folo vaky hoe ary moa zany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azo anareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo ity fiadian'Andriamanitra ity zany dia aseho amin'ny endrika mifototra dia efa mazava antsika ny finoana ny fanantenana ny fitiavana zay ao amin'ny Jesosy fa ny endriky le fiadiana zay hitasika dia voalaza amin'ny Hebreo koa izy manompo amin'ny faefatra amby folo fa fitinina sy lazaina sotra amin'ny zay nampiasany Jesosy rehetra rehetra vao dia vita batisa Jesosy nandray miasa Mesiazy dia
fanatera ny satana amin'ny fakapanahy ny fampiasana ny tenin'Andriamanitra amin'ny atrana. Marina fa ao fahefana ao zavatra maro fa ny fototra zay hitao dia fampiasana ny tenin'Andriamanitra. Dia voly zany mampiasa koa tenin'Andriamanitra ka milaza fakapanahy amin'ny fampiasana ny tenin'Andriamanitra. Ny nataon'i Jesosy dia namaly azy koa amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany. Fa tenin'Andriamanitra araka ny hevitriny manandrify fa sy tenin'Andriamanitra araka ny hevitry vilany sahala nataony devoly. Ary be ny fampiasana tenin'Andriamanitra amin'izao zay tena tsy izy fa fampiasana devoly ny tenin'Andriamanitra hamitahana n'Andriamanitra. Anjaranao mamantatra hoe ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra no mampiasa an'izany tenin'Andriamanitra izany andakoana n'Andriamanitra. Ka sy ho hainao zany raha sy misy fitoeranao ao amin'i Jesosy ary ao amin'i Jesosy mba amin'izany miaraka amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Sy misy sy hay ho azy zany fa sy maintsy iainana ary sy hoe iainana manokana fa iainana ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Zany hoe ao amin'ny Kristy mitovy tsara hevitra zany. Raha ao amin'ny Kristy ianao dia ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra koa ianao zay. Raha ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ianao dia ao amin'ny Kristy Jesosy koa ianao zay. Fa sy maintsy mitazona an'ireto famaharana ireto. Fa raha zay dia isan'ny fiangonana vita mafy ihany fa sy ilay ao amin'ny Jesosy kosa. Dia hamahatra tsara amin'ny tenin'Andriamanitra zany isika mba hisiany fandresena amin'ny fampiasana ny devoly ny teniny. Ka fiadiana lehibe ho asika ny tenin'Andriamanitra. Olombelo zany mila zavatra hitany maso sy sapaitana dia omena maso isika ny tenin'Andriamanitra zay akitana soratra zany. Ny fiadiana koa ao anatin'izany fiadiana zany dia ny sakramenta mason'Andriamanitra. Zany hoe voateny ny tenin'Andriamanitra io atao batisa zany. Voateny ny tenin'Andriamanitra io atao ny fandraisany fanasana zany. Notolorina ho fiadiana ho asika koa izany hampahery asika amin'ny finoana, hampahery asika amin'ny fitiavana, hampahery asika amin'ny fanantenana. Ka hampaharitra asika amin'ny andro mahoro ny voalaza eto ity. Ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra koa misy an'izany. Ka dia ho fiainanao izany zavatra izany. Ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ilazana izany fa misy fiaraha-mivavaka. Teny fiangonana isika dia ilay fiaraha-mivavaka ny fototra ao zay misy ny tenin'Andriamanitra ary misy ny sakramenta masina. Dia hamahatra amin'izany isika. Dia manohy vakisika nga zany telo ambin'ny folo isika teo ny Korintena faharoa ny toko fahaenina, Korintena faharoa toko fahaenina dia ndininy fahafito ihany isika hoentina mitadidy zany anio efisana enina telo ambin'ny folo io. Korintena faharoa ny toko fahaenina ny ndiny fahafito izy eo. Amin'ny teny fahamarinana, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'ny fiadiany fahamarinana, amin'ny akavanana, amin'ny akaviana dia mitohy moa ny filazana izany zavatra sarotra zay atreny Paoly voatanisa eto. Ka ny amaharany zany dia voatanisa mazava tsara arak'izany. Faharoa ny faefatra amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra zay ny amin'ny dia mitongona ny zavatra. Ny fisehoana ho mpanompon'Andriamanitra zany. Ka dia miady miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny fandraisan'i Jesosy hatrany isika. Dia tadidizany Korintena faharoa toko fahaenina io hoentina tadidina an'io efisana enina. Dia zay resika ny enina, ny efisana enina efatra ambin'ny folo. Hoy ny teny eo ny faharary ka sikely fahamarinana ny valahanareo ary mitafiarariny ho fiarovan-tratra. Ity moa zany dia ny fiarana sy fampiharana eo amin'ny fiainantsika zay voalazasika teo aloha rehetra zay tena fototra.
laza fotra ny fafolo katrafa telo ambin'ny zany dia hamahatra sara mba ho toa amin'ny fiainatsika zay zavatra zay iny hoe fiainana ambava mba ho toa fa raha sy toa amin'ny fiainatsika le izy sy hahafahatra misika amin'ny fahaizan'ny devoly mampiasa na dia ny tenin'Andriamanitra azy ampiasany entiny handavoko ho amin'ny faharatsiana tenin'Andriamanitra na dia hamatatra zay olo sy tanisa amin'izany hevitra tenin'Andriamanitra izany. Ity zany dia atao isika amin'ny Isaia ny fiasana toko fahaenina ny fahaefatra ambin'ny folo. Atao isika amin'ny Isaia raika ambin'ny folo. Isaia raika ambin'ny folo. Isaia reo moa dia isan'izay miantso ny olona indrindra hiaina ny teny fanekena zay fanatao tamin'Andriamanitra, hiaina ny tenin'Andriamanitra zany raha ny tena amakinana azy. Dia Isaia raika ambin'ny folo dimy. Isaia raika ambin'ny folo dimy zany misy resaka amin'ity. Hoy ny teny ao Isaia zany toko raika ambin'ny folo ambin'ny fahadimy. Fahamarina no isikinana ary fanahy mahatoky no fehikimo. Io zany sahifina ihany avokoa amin'ny sary hitasika eto amin'ny Efesiana dia itoerana arak'izay. Fa ny zavatra zay ambara dia hoe momba ny fiainanao zany io fa sy teny alohan'ny vava dia mihantona eny amin'ny rivotra. Fa manjary fiainanao le izy zay no farana azy hoe fehikimo zavatra mihatra mipetaka amin'ny tegna. Ka amin'izay ihany no hamantaranao azy sara hoe fehikimo hafa ty fa sy le ahy. Zany hoe sy le no raisina avy amin'ny faherezan'ny Kristy tompo zay voalaza herianoa zany. Dia zay resaka ihany koa ny Isaia toko fahasivy amby dimampolo dia ndiny fahafito ambin'ny folo. Isaia toko fahasivy amby dimampolo dia ndiny fahafito ambin'ny folo. Fa hoy ny voalaza ny akanjo fahamarinana tahaka ny akanjo fiarovatratra izy ary fiarovan-doha famonjena teo amin'ny lohany. Mihatra amin'ny tena sy ny fiainatsika manontolo zany no hitadiavana sy hanomezan'Andriamanitra ny teniny ho amintsika. Ary zay koa no hitadiavan'Andriamanitra sy nanomezana antsika any Jesosy Kristy tompo. Ivela sika tokoa izy na efa izy nahatanteraka ny zavatra rehetra ny famonjena ho sika dia mampihatra amintsika zany famonjena zany ka atao ho tody ho tonga tokoa ao amin'ny fiainasika zany zavatra zany. Zay vao hitasika sara ny famaharana, hitasika sara ny fitomoerana sara ao tompo, hitasika sara ny valiny fanaovana ny fiarovan-tegna sy gnady atao na ny fanahany amin'ny rivotra na ady ny fahafatesana mba hananasika fitomoerana sara amin'ny fiaina. Dia vakina ihany koa salamo telopolo mizaro andiny fahasivy. Fa ijery avy hatrany sika ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy ny filazan'ny sara ny fihavanana ny tongotra reo. Io zany dia mifanohy le efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo moa zany amin'izay mazava tsara anomboana any Jesosy Kristy amin'ireo. Fa na ny fahamarinana zay voalaza eo na ny rariny zay voalaza eo amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo dia Kristy Jesosy no fototra ambara amin'izany. Vao miala an Jesosy ianao dia agna ny fampiasany ny devoly ny tenin'Andriamanitra anao zay. Fa ao Jesosy no fotorana na ny fahamarinana asigna ny valanty na ny rariny atao fiarovatratra ty na ity filazantsara ny fihavanana atao tongotra ity. Jesosy avokoa voalaza amin'izany ary ny any Jesosy no ampiharina amin'ny fiainatsika tsirairay avy. Io no ampitahana azy ity eto zany dia fiadiana ny lazana miaramila miatafika zany. Fa mitaha tsara amin'le vakisika ary amin'ny toko fahadimy ny andiny fahaefatra ambin'ny folo ary zay lazana ny
fiainana sy fahafatesana any fifoazana sy ny fatoriana. Fa rehefa momba ny mifoha ianao dia tsy matory mihitsy zany fa miasa sy mandeha araka mahamifoha. Fa raha momba ny fiainana ianao dia mitsangana mandeha miaina mahavelona izany fa tsy mahandro matory miala tahaka ny maty. Ny mandray amin'ny Kristy zany dia mandray ny fanameloana rehetra izay nataon'i Kristy. Fa rehefa koa mandray ny fanamarinana rehetra izay hoaminy. Mandray ny faharesena rehetra izay ao Kristy izay nanaikatra amin'ny fahafatesana. Fa saingy mandray koa ny faharesena rehetra izay ao aminy amin'izay nitsangana ny velona. Izany no fiainana izay notakenasika. Ka amin'izany miala ilay fanahany firehirehana, ny fiavonavonana, ny fialonana izay mibanjina ny faharesena ihany ka tsy te handray ny faharesena ao. Fa ao ny faharesena no isiany fibebahana, ao ny faharesena no isiany fimongonana amin'ny hazo fizalian'i Kristy. Io zany zavatra izay tsara hosaina sy hoazavaina ary hapetraka amin'ny toerany mandrakariva eo amin'ny fiainatsika ato amin'ny fifoazana. Vao miteny fibebahana mantsika dia mety ho hafa rehetrarehetrika azy. Fa ny fibebahana dia ny fiekekeloka sy ny fiarahana miombona amin'ny Kristy amin'ny hazo fizaliana amin'izany keloka vita izany. Fa ivelany fimongonana amin'ny Kristy mandrak'izay ny fahaverezana amin'izany. Ka sahivina izany fa ny fahamarinantsika dia fahamarinan'i Jesosy Kristy. Ka rehefa mandray fahamarinany dia miaina araka izany. Fa tsy hoe miaina araka ny fampitana. Fa rehefa velona nitsangana velona Jesosy dia mitondra aina vaovao asika izany. Dia tahaka izay hoe filazantsara ny fihavanana, ny fihavanana eo amin'ny Jesosy no ambara amin'izany. Io moa zany dia mbola mamaky hafa mamaky teny hafa ihany amin'osika ao amin'ny Paolo mahakasika ity. Mijeresika ny Romana toko fahafolo. Romana toko fahafolo ny andimy fahadimy. Romana toko fahafolo ny andimy fahadimy. Zay mivaky Kristo ny anarana Jesosy. Ary ataona ahoana ny fotoana raha tsy mirano araka ny voasoratra hoe akory ny atsara mitondra teny soa mahafaty. Milaza Misia roa dimapolo ny andimy fahafito. Zay mitohy amin'ity dimy ambin'ny folo ity. Iraroy ny fahavonanam-panahy avy ny filazantsara ny fihavanana mitongotrareo ny fandehanany mitory teny soa mahafaty izay tsy hafa fa avy amin'ny Jesosy izany. Ka mientina izany dia misy lafin-javatra koa ao amin'izany. Dia voalohany ny fahalavirana teo aloha, fankalavitra misy teo aloha sy ny fifanantonana ankehitriny. Ary ny fifanantonana amin'ny fihavanana dia izay avy amin'ny Jesosy Kristy hatrany. Dia ny andimy faina ambin'ny folo. Ary ny fanampin'izany rehetra izany dia tamin'ny finoana ho ampinga izay ahazonareo hamono ny zanatsika rehetra izay alefan'ilay ratsy tamin'ny finoana. Finoana no haintsika mandresy. Zay gn'antony ameriberegnana hoe ao amin'ny tompo ny hery ny faherezana ny finoana. Ka nanoavan'i Jesosy Kristy ny rainy da dia lalany hazo fijaliana aza no nofidiny rainy hoe sory amiko ty kapoka ety. Kanefa igny nisitraky indray hoy izy hoe tsy nisitravokony atao fa ny anao dia ny tompo nanaiky finoana izany. Fa izay no lalana izay an'Andriamanitra ka raha. Dia jeresika ny zaona voalohany toko fahadimy. Zaona voalohany toko fahadimy ny andininy fahaefatra. Zaona voalohany toko fahadimy ny andininy fahaefatra. Hoy teny eo fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy zao tontolo zao. Ary ny fandresena izay ety maharesy izao tontolo zao dia ahoana hoy izao mba irasika maky dia ny finoana zany no entina mandresy izao tontolo zao. Ny andiny fahadimy iza no koa no maharesy izao tontolo
afa-tsy izay mino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra. Io ndray mandeha hoe ao am' Jesosy ny herin'ny faherezana. Vao miteny fitiavana sika, miteny finoana sika, miteny fanantenana sika, kanefa ivelan'i Jesosy zany sy notovozina avy am' Jesosy zany, dia fantaro fa zay le devoly mampiasa ny soratra masina hamonoana anao mandrakizay. Ka miombona sy mitambatra amin'ny fiangonana mandrakariva hamantarana izay sitrapon'Andriamanitra amin'izay teny azay misy ary. Dia andeha malakilaky sy ny famonjary fahamasany tokoa. Ny andiny fahafito ambin'ny folo, ny andiny fahafito ambin'ny folo. Ary raisy ny famonjena ny fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sambatry ny fanahy. Ny filazana ny famonjena dia ny famelan-keloka avy am' Jesosy zany, ny fioren'ny fanavotana zay vitan'i Kristy ho miazo fijaliana izany. Io dia hamaharana hatrany. Ka izay no iverenana ihany koa reny Johana toko fahavalo. Ka nahoiza no manameloka. Iverena haingana am' Jesosy Kristy zany hoe mibebaka anao am'izay fanameloana izany, mifona amin'Andriamanitra dia mandray ny famelan-keloka avy aminy. Ary efa nolalovanà ary milazaisika koa fa ny tenin'Andriamanitra zany no hamaharina zany dia izy io voalaza koa amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo. Hamahatra ny tenin'Andriamanitra ary hampiasa ny tenin'Andriamanitra hampangina ny devoly. Fa sy maintsy tenin'Andriamanitra iainana. Tenin'Andriamanitra iainana vo zay vo mampangina azy. Fa raha tenin'Andriamanitra sy iainanao dia hanihaniny fosiny eo anao. Satria fantany fa ny hevitra avy aminy no raisinao ho hevitry ny soratra masina, fa sy ny hevitra avy amin'Andriamanitra zay niainan'i Jesosy azy. Satria mifilazany tsara sy teny ihany fa hery koa, herin'Andriamanitra amin'izay rehetra mino. Dia hery manavao hialana amin'ny ota, hitomboana amin'ny fahamasinana, hitomboana amin'ny fanarahana, fanoavana an'Andriamanitra. Dia azo sika mpitahena eto koa zany ny Isaia 7:20, ny andiny fahafito ambin'ny folo. Dia ny Isaia 7:20, ny andiny faharoa. Fa aleo vakinareo manokana io fa nijery sika zany ny toko fahaenina andiny fahavalo ambin'ny folo eto. Ny Romana toko fahavalo no sahivina amin'ity. Toy ny toko fahaenina andiny fahavalo ambin'ny folo. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ity zany le fiainam-bavaka efa nisahivisika koa. Isan'ny tena fiadiana lehibe ny tenin'Andriamanitra ny sakramenta. Ary ireo dia eo amin'ny voalaza ity no tena hipetrahana ao am' Jesosy ary ao ny fivavahana rehetra, ao ny fanahy. Ity dia fiadiana zay heverysika sy dia magnano loatra io sahiviny Hebreo hoe aza mahafony fiarahasika miambo. Fa tena zava-dehibe ny fiarahana miambo, tena zava-dehibe. Ary isan'ny voataratra zay amin'ny fanirahana ny mpiady andeha soroaroa, dia amin'izao koa mandeha sy telotelo amin'ny fanaovana ny asa. Solotena ny fiangonana manontolo zany ireo roana telo ireo. Ary ny tenin'Andriamanitra no entiny amin'ny finoana, amin'ny fanantenana, amin'ny fitiavana zay miorina ao amin'ny fanekeny Jesosy, hitona herisika rehetra sy ny fandreseny Jesosy amin'izany. Dia fiainam-bavaka izany ny voalaza ity. Ka ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny maha-teoloziana nandeha amin'ny fakulté aminy, nandeha amin'ny fakulté asa zay tany sanazy. Fa ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra dia ny fiainana azy ao amin'ny fiangonana. Isan'ny tena fiadiana amin'ilay rasy ny fahazotoanao mandeha miara-miangona vava. Miara-miangona ka ny tenin'Andriamanitra no hita ao, ny sakramentan'Andriamanitra zay atolotra ho asika no hita ao. Ity zany dia antena voalaza
mana tufavalo ena ambiroapolo fito ambiroapolo hitasika ihany avao koa matoto fa enina ambiroapolo dia faraka ambiroapolo dia hitasika amin'ny filipiana voalohany filipiana faefatra kolosiana voalohany dia samy ahitavasika saraka zany ka aokasika hazoto mivavaka ary andeha hivavaka amin'izay isiany anjakany tenin'Andriamanitra ary tenin'Andriamanitra araka izay heviny sy ny heriny avy amin'Andriamanitra fa sy mifanodinana sy izy izay ataon'ilay rasy niga zany fa anoevatrany sika amin'ny azonarevakina zany reo teny voalaza vatanisa teo fa anoevatrany sika amin'ny andiny fahasivy amby folo ary hoakoa fivavahana zany hoakoa mba homenany ireo bava amin'ny fahasahina mpahafantatra ny zava-miafina amin'ny filazany tsara na ny mpanompon'Andriamanitra koa zany mila ivavaka io hitasika ihany zany koa amin'ny Tesaloniana toko fahadimy andiny fahadimy roapolo Tesaloniana voalohany toko fahadimy andiny fahadimy roapolo sy ny Koritiana faharoa toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo mifampivavaka isika zany mandeha any am-piangonana mitondra ny tena sika manokana tokoa ny ankonasika rehetra ho an'ny fiangonana ho amin'ny Jesosy Kristy ary mivavaka sy mifampivavaka araka zany sy ny ray ankonana ihany fa ny mpiray finoana koa fa isan'ny fiadiana hanoerana ny asan'ny devoly ny fiarahana mivavaka ary hitasika moa zany amin'isika mitaiza marary na arasaina na demoniaka avoka devoly dia isan'ny fiadiana tokoa izay manaisitra ny asan'ny satana ny fanahirasany mirivotra zany ary manorina asika sy mampiorina asika ao fanahyn'Andriamanitra satria io magnasany fanahy mitaraka asika mivavaka amin'ny fiangonam-bavaka mitaraka asika mivavaka amin'ny fivavahany tsirairay amin'ny tombavaka izay atao mitaraka asika mivavaka amin'ny fitondrana ny fiainan'ny fiangonana manontolo sy ny fiainan'ny olona rehetra dia Tesaloniana voalohany toko fahadimy dimy roapolo Koritiana faharoa toko fahatelo ambin'ny folo dia mamarana asika zany amin'ny toko fahaenina andiny faharoapolo iraka migadana noho izany aho mba hiteny zany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety hoteneno io le ilasika koa ny vavaka dia azo mitahina koa zany amin'ny Koritiana faharoa toko fahadimy andiny faharoapolo fa mila mifampivavaka asika mba hisiany fifampahirezana ny fifampivavahana dia sy voatery ho mialalany fametrahan-tanana ihany zany ary sy voatery hoe ray trano ihany zany fa ny fifampivavahana na dia mifakalavitra aza dia ny fihaonana sy fampitondrana amin'Andriamanitra araka ny fitarian'ny fanan'Andriamanitra ka hanovozana hery avy amin'Andriamanitra hanoherina ny ratsy ka hitombona indrindra ho amin'ny fandraisena ao Jesosy Kristy tomponsika dia vatisika ndia mandeha zany nendininy fahafolo ka hatramin'ny faraika amby folo amin'ny toko fahenina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy farany fahereza amin'ny tompo sy amin'ny hery faherezany tafio koa ny fianten'Andriamanitra mba azo anareo hifatra amin'ny fanampoteni-devoly amen vavaka isika saotranao zay Jesosy amin'ny teninao dia ampio roa zay mba anaiky ireo fiadiana zay atolotrao amin'ny teninao masina zany ny sakramenta ireo fiadiana zay atolotrao na ny fiainana amin'izany teninao masina izany zany aonatrehana izay hamorana aonatrehany fahasarotana dia mangataka aminao zay mba azoto iaina mivavaka miara-mivavaka ty am-piangonana miara-mivavaka any an-trano eny anolotra ny aminay manotombo anao mba ho miara-milanao zahay fa sy ho miara-milan'ny devoly mamondrafo aminay manotra mieloany atakay ko zay zahay anaranao Jesosy